Alomerabantsika rehetra ndray amin'ity andro anio ity izay omen'ny tompo atsika tsiraray avy a. Meraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra sy ireo ankonana ara-panahy isan-karazany any amin'ny faritra maro manerana ny nosy sy any ampitan-dranomasina any. Fiadana ny tompo amintsika rehetra. Faly andro any mbola miaraka aminao indray ifampizara ny tenin'Andriamanitra. Dia minao fa tena ho tenin'Andriamanitra marina no voarainao anio fa tsy tenin'ny pasteur Tofo. Amen. Ny tompony resaka androany. Atao amin'ny bokin'ny Romanina toko 5 no Romanina toko 5 no ifampizarantsika amin'ity andro anio. Romanina toko 5. Dia andevaka antsika ny aneny 9 sy ny 10. Romanina toko 5 andeny 9 sy ny 10. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa ny nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fahamarinana. Andeny 10 fa tahaka nanovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona ray, no anaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Amen. Misy dika teny hafa izy ity dia zaraiko kely ihany izany ary dia sahako hazavaina amin'ny teny malagasy. Tereko amin'ny teny frantsay ilay izy fa tsy mivoaka, fa amin'ny teny anglisy ilay izy mivoaka. Dia hazavaiko arak'izay. Ilay 9:10. Romanina toko 5 9:10. Romans 5:16. And there is a difference between God's gift and the sin of one man. After the one sin came the judgment of guilty, but after so many sins comes the undeserved gift of not guilty. Dia ao anatin'ilay 9:10 io dia midika ilay hoe noho ny nataon'ny anankiray no nisehoan'ny fitsarana. Dia midikan'izy io fahotana anankiray nivoahan'ny didy filazana hoe meloka, ary rehefa vita izay dia nisy fahotana maro izay nivoahan'ny ny fanomezana hoe tsy meloka intsony. Hazavaiko kely ilay izy amin'izay zany. Verenantsika izay fanazavana izay avy eo.
ozy izy hoe fahotana anankiray tsy fahotana maro, tsy zavatra be dia be fa fahotana ray no nivoahany didim-pitsarana avy any an-danitra hoe meloka, ary fanomezana iray, tsy fanomezana be dia be, tsy asa be dia be, fa anankiray monja no nivoahany didindray avy any an-danitra hoe tsy meloka intsony. Ty Romanina 5 ity dia manambara fahasoavana izy ny position'olombelona manomboka eo amin'ny 5 mandrapatonga amin'ny 7 dia misy secret be dia be, misy trésor, misy zavatsoa be dia be tsy takatra ny saina ambarany manomboka eo amin'ny Romanina 5 fahenina fafito dia farana ny 7 any. Mahafinaritra be, tena mahasambatra mamaky azy. Dia ohatra zao ilay sary asehoan'ny Paoly ao anatin'ity Romanina 5 ity, rehefa nanota ilay olombelona anankiray izay atao hoe Adama nanota satria Eva ihany koa tao aminy. Tao voalohany ray ry zareo, dia tao faharoa nesorina ilay ray, dia tao fahatelo natao ray indray izy anankiroa, dia ray ihany zany. Dia tsy Eva ny voatoroka tao anatin'ilay izy fa i Adama maninona ianao no manota, lasaiza ianao. Dia ilay fahotana tsy be dia be, tsy nanao zavatra maro be ry zareo, nampatonga azy mipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanota, nampatonga azy mipetraka teo amin'ny toeran'ny olomeloka, natonga azy natanteraka ilay teny hoe tsy misy marina na dia iray, ary tsy olo marina intsony ianao manomboka izao, tsy zanak'Andriamanitra intsony ianao manomboka izao, fa fahotana anankiray monja, tsy nanao be dia be izy. Izay zavatra iray dia ahafahana sady miinculpe andraha olombelona, manameloka andraha olombelona izay mieritreritra zany nanao anina kely fotsiny, nanaikitra ny raim-bava i Eva dia nomeny ny vadiny, fa zay tonga dia mipetraka ny didy avy any an-danitra, mpanota ianareo, olomeloka ianareo. Dia zao ilay tantara hoe ny fahotan'ny olona anankiray, ny fahotana anankiray, one sin, fa tsy hoe the one sins, fa one sin ray, un seul péché, no natonga ny hafa rehetrarehetra voalaza fa meloka Adama dia meloka ny tarana ny ray manontolo. Efa tsotsika olombelona mantsy dia mibazy na mametraka fototra ny mampanota atsika sy ny maharatsy atsika amin'inona, amin'ny zavatra ratsy ataontsika. Rehefa manao ratsy ianao dia olo ratsy, dia rehefa manao ny tsara ianao dia olo tsara, rehefa manao famarinana ianao dia olo marina, ary rehefa manao famelohana ianao dia olo meloka. Fa eo anatrehan'Andriamanitra ilay fahotana izay tsy fahotanao akory, tsy hainao akory ny paozin'ilay voankazo, tsy fantatrao ny tsirony nanarikivy ny lasiry izy tao, na mamy ohatry ny tantely, na tena mendrika ny tena hohanina sy anaovana fahotana, kanefa dia ianao no mitondra an'ilay titra mpanota. Ho zay ako rehefa nanome ohatra sy fanoharana tamin'ny andron'ny Covid hoe tsika tsy mahalala an'ilay biby nohan'ny sinoa tany akory, tsy ary mbola nahita zany ny masontsika, na indray mandeha ary tsisy an'izany eto Madagasikara, fa ry zareo no mipingapinga ninana ny tsy fihinany tany sy ninana ny tsy fihinantsika taty, dia isika no lasa niaran'ilay valana aretina izay tsisy hidirantsika akory na ny kely ary. Ny fahotana raha lasanabavy araka nyity Romanina 5 ity, ny mampanota raha lasanabavy araka ny Romanina 5 dia tsy noho ny amin'ny fanaovana fahotana maro. Tsy mila angonina ny fahotana dia isaina dia manaraka kôta, ka rehefa tonga 500 izy dia manomboka eo ianao ny atao hoe mpanota, fa raha mbola latsaka ny 500 dia tsy mpanota ny anaranao fa olona sendra solafaka, izay fotsiny irery ihany. Na olona marina fa mba ohatran'izao, na ohatran'izao, fa natao hoe mpanota dia izay rehetra taranaka Adama sy Eva, izay rehetra nivoaka
ny kivon-dra olombelona dia lasa mpanota daholy no ny amin'ny fahotana tokana. Ny ambiny rehetrarehetra rehefa deklare, rehefa nivoaka ny didi-pitsarana avy any an-danitra fa meloka i Adama sy Eva, dia vokatry ny fahamelohana daholy amin'izay ny ambim-pahotana rehetrarehetra. Rehefa avy nihinana n'ilay voankazo voarara i Adama sy Eva, dia nifindra tao amin'ny taranany, nifindra tao amin'ny Kaina sy Abela, ilay natiora meloka dia naninona? Iny amin'izay no nibaiko any Kaina hialona ny rahalahiny, fa ilazany Moiza no nankasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra. Fa ahoana zany no miseho milay, fa ahoana zany no ohatr'izao, dia lasa ny vonoana ilay rahalahiny. Ny vokatry ny fahotana, ny zavatra rehetrarehetra izay nataontsika dia manana fototra daholy fa amin'ilay natiora mpanota. Lasa masinina mpamokatra fahotana isika olombelona, mamoaka foantsika, mamoaka foana. Inona ny antony? Satria ilay fototra efa voaloto. Izao tontolo izao saka teninao, ianao za manao an'izao, ianao za mivoaka sigara, ianao za misotro toaka, ianao za mijangajanga. Ohatran'izao avy ny zavatra tsy tokony ho ataonao rehetrarehetra dia ohatr'izao ny tokony ho ataonao. Fa raha mbola mipetraka io natiora mpanota ao anatin'ny olombelona io, dia mamoaka fahotana foana izy. Dia ho avy izy eo anatrehan'Andriamanitra hoe zanky tsy nanao an'izao, za tsy nanao an'izao. Fa ny hiampangana ny olombelona tsiraray avy eo anatrehan'Andriamanitra tsy lay zavatra nataony, fa ilay izy masinina mpanota. Hoy izy Paola laza hoe na dia tsy sitrako ary ny hanota. Tsy tiako ilay izy fantatro fa tsy mety, fantatro fa tsy tokony hanao an'izany fa mahagaga ozy izy. Fa le zavatra fantatro rehetra tsisy vitako, tsy haiko manao an'ilay izy, dia raha tsy haiko manao azy dia tsy za manao azy, fa ny ota izay mipetraka ato anatiko. Zava tsy te hitsiritra intsony, zava miteny ny tenako, aza mijery, aza mijery, aza mijery. Fa arakaraka ny tenenako hoe aza mijery, dia misy manohatra ao anatiko hoe mijery kely, fa tsy fahotana mijery. Aza mitsiritra, fa arakaraka ny tenenako aza manao an'izany, tsy mety vao mainka te hitsiritra. Zay le natiora ao anatin-dra olombelona. Fahotana ray dia nitondra atsika tsirairay avy ho lasa mpanota. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe isika ilay fanaka voavoatra ho simbana. Misy partage henoko kely tao anatin'ny radio angambazahina tsy tadidiko tamin'izay nody hoe misafidy ny overy na misafidy no any amin'ny elo. Ny olombelona tsy misafidy ho any amin'ny elo zany, ny olombelona tsy misafidy overy, fa le lalany mihitsy ny efa any automatiquement, le natiora mihitsy no efa any automatiquement. Ngatsika safidy no faty, tsisy misafidy no faty zany, fa tsy ny olona te hamony tena nga, fa na dinao na tsy dinao dia tsy maintsy any ny lalanao. Dia takizay ihany koa ny fiainan'olombelona mpanota noho ny amin'ny fahotana fototra izay tafapetraka ao anatin-dra olombelona, dia lasa makany fahaverezana. Fa avy eo amin'izay ozy izy le fahasoavana dia takizay ihany koa tsy safidintsika no nahatonga antsika ho lasa mpanota. Ny fahotanao rehefa avy eo dia mandeha ho azy suite logique an'ilay natioranao. Ny natioranao olombelona dia suite logique ny maha olombelonanao, dia mila misakafo ianao. Tsy afaka misafidy ianao hoe za tsy sakafo zany, saranga manajafidy, saranga tsinana mazo tsy mihinana ianao raha maraina, mazo tsy mihinana ianao raha toandro, mety mazo tsy mihinana ianao raha riva, fa tsy resinao tsony ny fakapana tsy hihinana raha pitso maraina, fa tsy maintsy hihinana ianao, tsy maintsy hisafidy ianao ny hihinana. Raha tsy hoe tena matanjaka be mihitsy ao volonté ianao. Tany Angleterre nisy tantara anankiray izay tamin'ny andron'ny Margaret Thatcher, any mitona 20 tany izy, an'izay prime ministre anglisy vehivavy zay, dia dame de fer zay ny fiantsonana azy. Olona mafy be, olona masika be. Dia nisy rangany gadrainy zay, tsy tadidiko ny anton'ilay izy fa nigady izy, nitady rariny le rangahy tao ampigadrana. Dia zao nataon'ilay rangahy, raha vao tsy mahazo rariny dia hanao grève de la faim.
na avelan'ny Margaret Thatcher tao matin'ny ano tena zany teny hoe matin'ny anoanana 80 andro izy ny tsy nisakafo. Bras de fer an'izy roa tao zany le izy. Tsinany ianao, aza mihinana. Anankiray koa manao tsy amoaka ianao, zako tsinany. Fa maty izy. Maty mifatiny navoaka tao anaty prison. Ny olona mijery fotsiny hoe grave reto olona anankiroa reto. Ny anankiray miziriziry tsy amoaka, ny anankiray miziriziry tsy hihinana. Mafy be ny volonté. Any anaty tsy ny olombelona rehetra manana an'izay volonté zay. Fa ny olombelona milatsaka le volonté. Tsy maintsy baikony le filana foana ny anaty. Dia zao le fanambaran'ny Romanina 5 teo. Nanambara izy an'izao zavatra zao hoe rehefa ny anankiray nanota dia nitondra an'ilay natiora mpanota ho an'izy rehetrarehetra. Dia fahamarinana anankiray ihany koa izy no nitondra didim-pitsarana vaovao izay milaza hoe tsy meloka intsony. Ny olona dia tsy hamarinina amin'ny zavatra izay ataony. Ny olona tsy hamarinina amin'ny fahotana izay ialany. Ny olona tsy hamarinina amin'izy makany am-piangonana. Ny olona tsy hamarinina amin'ny décision izay fanapa-kevitra avy any amin'ny za manomboka androany. Dia tsy hanao an'ity karazan-javatra ity intsony. Za manomboka androany dia hanaja ny vadiko. Za manomboka androany dia hitaiza ny zanako. Za manomboka androany dia hanao asa soa. Za manomboka androany dia hamitiko ny fananako, omeko ny malahelo. Saka io sy nanapa-kevitra. Hoe indro tompoko ny atsasaka ny fananako, omeko ny malahelo. Ary izay azoko tamin'ny fanambakana, onerako, avy efatreny. Dia tsy namarinina tamin'izany izy. Hozy Paoly miresaka hoe no hamarinina tamin'ny asa vai Abrahama razantsika. Tsia. No hamarinina tamin'ny finoana izy. Ary amin'izany Abrahama ozy izy dia nino an'Andriamanitra ary nisy saina ho fahamarinany izany. Androany atao izary aminao ny atao hoe fahasoavana. Fa ny fahasoavana dia tsy miankina, ny fahadisoanao dia tsy miankina amin'izay nataonao sy izay vitanao, fa le natiora ao anatinao. Ho tsara tsika ndray androany, ho tsara ina ny olombelona ndray androany. Dia rehefa tsara iny izy eo anatrehan'Andriamanitra dia le natiora mpanota. Ary iny le tsisy miafina amin'izay. Isy olona namary teny izy ary nanao an'izao. Avoaka an'Andriamanitra amin'izay ny filma. Anjely le dossier numéro zao mba avoa kely. Ty olona milaza fa marina ity. Ty olona milaza fa tsy nanao ny fahotan'ny hafa ity avoa kely dia aseho azy io. Satria iny ny eritreretany fa manamarina anazy, le fiainany. Dia aseho azy hoe manameloka azy le fiainany. Le fiainany neveriny fa manamarina azy ihany no manameloka azy rehefa avy eo. Ty olona milaza ny tena fa victime ty foana. Zany dia raha ny tena sitrapoko dia nandeha mivavaka foana fa le vadiko ahy, le vadiko aho. Avoaka an'Andriamanitra eo le tantara hoe ity ianao mihitsy nanapa-kevitra hoe za tsy hanompo. Fa ihanina foana nomenao tsiny. Andriamanitra, za tena te hivavaka mihitsy fa le zanako mikikika be foana. Dia avoaka an'eo le tantara hoe tanao ty izy efa tsy izay intsony fenao mihitsy vao niainga tao an-trano dia efa tsy vonona. Fa ho tana anankiray no nitondra fanameloana ho an'ny rehetrarehetra. Fa rehefa avy eo amin'izay fahamarinana iray. Fahamarinana iray. Tsy le Jesosy nitory teny. Tsy le Jesosy manao mirakla mofo. Tsy le Jesosy nanao mirakla divay. Tsy le Jesosy nanasitrana ny boky. Tsy le Jesosy nanao zavatra be dia be. Nandritra ny 3 taona. Fa le Jesosy nanomboka teo Getsemane, nibaby ny fahotan'ny olombelona. Ny olony rehetra, ny ondriny rehetra izay hovonjena. Ilay Jesosy niatrika ny hazo fijaliana. Faran'izay mafy indrindra. Tsy le hazo no mafy, tsy ino no mafy. Fa le fietrena hoe enao Almighty, manana ny hery rehetra
dia ho tazomina amin'ireto fantsika kely ireto. Fa tena azo natao mihitsy hoe tsy fantatrareo ngaza, tsy fantatrareo aho. Izy ange miteny fotsiny hoe izay mitady an' Jesosy ozy ilay miaramila 10 lahy. Aizy Jesosy, dia ozy izy Jesosy mamaly, za no izy. Zay fotsiny, izy tsy niteny hoe menjeraha, izy tsy nitsoka, tsy nandray palitao izy dia nikopaka, fa ozy fotsiny hoe za no izy. Fa zay feo zay fotsiny, torana izy 10 lahy. Ny emitra ohatr'izao dia ao. Tsangana aveo indray, aizy tsika izany. Aty atendrombohitra, inona moa ilay resaka farany teo? Tady an' Jesosy tsika sefoa. Aizy Jesosy, verina faharoa indray, za no izy ho aho, to ao indray. Fo aveo indray. Fa ahoana ary izany? Amin'ny firy izao? Amin'ny 20 alina. Inona ny alaintsika eto moa? Keve Jesosiko. Aizy izy, io izy io, za no izy. Tsy naharay tena mihitsy ry zalahy tsy Jesosy nanolotra ny dia nombohana izy, niaritra ny mafy rehetra. Nefa ozy aho milaza manome ohatra hoe ianao hoe fananandrana hoe mangididy ianao dia tsy mihoatra. Mangididy itarehanao io dia manam-pahefana ianao hihoatra. Tsy voafatotra ny tananao fa andramo izay zavatra izay. Fa komba be any anatin'ny serivoanao any hoe manana ny fahefana rehetra aho hanome fifaliana ho an'ny tenako, hanome fitsarana ho an'izany zavatra mangidihidy izany. Fa avelako hoe tsotra izao fotsiny izy. Tsy mbola nisy amintsika nahita moka manaikitra ny tanantsika ka tsy te hamely amin'ny herintsika rehetrarehetra. Tsy mbola nisy na izany hoe io moka mihinana dia hoe aleloia. Mastomana hoano. Fa rehefa misy zavatra mamely eo, tsy voatazontsika ny fakapana. Taoko mihitsy hoe fakapana amin'izay azonao ilay izy. Ny fakapana anda, lay natiora. Fa lay Almighty, lay tout-puissant, zay ny feoany fotsiny dia mampidaraboka miaramila 10. Ny Eli mbola hoe raha lehilahin'Andriamanitra dia aoka isy afo avy any an-danitra andevona anareo, dia izay vao nitateraka. Fa feoany fotsiny dia mampidaraboka lehilahy 10. Dia navelany, avelao reto afo reto andefa zany ho izy. Sambory aho. Dia lasa ny samboriny. Dia nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Iny fantsikiana inge ataonao ohatr'izao iny dia miala. Iny fantsikiana inge azo natao eo ny eo mandavaka ilay olona velesina amin'ny hery rehetra, tsy mitranspersa mihitsy ilay zavatra. Hoe ahoana ary izany zavatra izany ohatrany eo dia eo fotsiny. Dia fanadalo eo indray miaramila hoe felety ve mamony toka sa ahoana io ko tsy lavaka. Fa ny laviny tanteraka ilay maha izy azy. Dia izay ilay atao hoe fahamarinany ny anankiray. Nandany tenany izy mba ho vonoina, ho faty, ho ahetry farany ambany indrindra, navela anala-baraka daholo izay te anala-baraka rehetra. Izay te anala-baraka nentina teo anatrehany Heroda izy dia ela zany ilay mpanjakan'ny Jiosy. Aseho ilay mampanjaka ary dia nitafiana ilay lamba volomparasy dia nasiana satroka. Dia nasiana satroka lohany dia natao daholo izay tiana rehetra, nanompa izay te hanompa. Raha amin'izao vanim-potoana izao mbola verina Jesosy dia misy an'izany opportunité izany dia tonga daholo ny gasim-piteny ratsy rehetrarehetra eo anatrehany eo. Izao ve mba Andriamanitra lisana. Fa izay ny atao hoe fahamarinany ny anankiray. Fahamarinana iray, tsy fahamarinanao, tsy fanoloran-tenanao, tsy ny lohalika ao nandohalika, tsy ny ranomasonao latsaka. Ka hoe tena voavonjy afa tena iny ny porofy tomany be aho tamin'izay indray andro izay vita ilay tory-tena. Tsia nafoinao ny karamanao ray volana ho an'ny asa fanompoana. Tsy fahamarinana vaty ihany koa. Nanao sakrifisy any tory-teny. Tavanimpotoana nanaovako an'ireny video reny. 7 andro ny herinandro anankiray, ny 3 andro sy tapany ao anatin'ny herinandro iray laniko ao anatin'ny fanaovana tournazy, montage sisa rehetrarehetra. Za rery manao zavatra rehetrarehetra. Fa fahamarinana volomborona izany.
tsy mitondra fanamarinana ho ana ray ary, tsy nandray anjarana ny kely ary tamin'ny fanamarinana. Raha ho avy aho eo anatrehan'Andriamanitra ka ho tafiditra ho any an-danitra, dia tsy ho azoko ampatsiahivina koa ireo sakrifisy kely za raha misy manataoko teto ambonin'ny tany. Tsy azon'ny Paoly, ary tena fantatro Paoly mihitsy ny hoe le zany gadra nandritra ny 13 taona, le fiainako tsy zarizary, nanomboka za converti, za le nampitinina tamin'ny sobika, za le nitoraham-bato, za le vaky sambo, za le nikekery mena rana noho ny amin'ny asan'Andriamanitra, za le nisafidy ho any amin'ny Kaisara, nefa olona afaka nafahana teo anatrehany Agripa, afaka nanao demande ako, ozy izy ny mpanjaka anankiroa rehefa mifampiresaka hoe, ozy izy ny mpanjaka anankiray laza hoe zangy afaka mandefa azy, fa izy miinsiste be ho anatrehany Kaisara, fa zay ho ny mission, tsy maintsy hitoro filazany tsara amin'ny Kaisara hony izy. Tsy azo entinao fahamarinana, anamarinana, ny antom-pamonjena. Sasenao tsy novonjena noho ny amin'ny asantsika, fa novonjena noho ny amin'ny fahamarinana ray monjy. Ray fanapa-kevitra action ny tranga tao anatin'ny 24 heures, 4 ora. Zay nelanelangetsemany rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana fahafatesan'i Jesosy farany indrindra. Andro ariva ao antsika hiakatra ho any tendrombohitra oliva. Teo tendrombohitra oliva izy patrapatraka ny atsemboany. Ozy hoe ory loatra ny fanahiko tao ny efofaty. Nanomboka teo ny tantara, samboriny, no laviny mpianany sy sisa rehetra. Hiatrika amin'izay ny ampitso maraina ilay fanomboany. Maty izy. Tapitra tsara mihitsy ny après-midi. Dia nesorina teo izy, teo amin'ny hazo fijaliana, il le action iny 24 heures, fa zay le atao hoe fahamarinana, no takian'Andriamanitra. Fa lideny tany an-danitra, dia nesorina ho tsy meloka intsony ny olon'i Kristy rehetra. Tonga dia voafafa le eta, afa ho amin'ny guilty, vadika not guilty. Avy ao amin'ny meloka, dia vadika tsy meloka intsony. Zay ny tantarantsika ireo. Zay le fahamarinana tokana. Zay mahatonga antsika tsy hirehare mandrakizay. Nanao inona sa nanao inona, tsy nanao ninina. Tonga ny an-danitra, tsisy ninina nataoko. Tsisy. Ny aina zay fiainako fotsiny aho, nandalo zay tokony ho lalovako aho, mba niaritra zay tokony haretako aho. Fa tsisy ninina nataoko hatongavako eto. Fa le fahamarinana anankiray. Ary zay mahatonga antsika marary fotsika hoe fa maninona no tsy tsapan'ny olona zay tsy tsapako. Fa maninona ny havako ny tsy mahatsapa an'izay tsapako. Fa maninona ny zanako ny tsy mahatsapa an'izay tsapako. Fa maninona ny rahavaviko sy ny anadahako sy ny anabaviko sy ny rahalahiko tsy mahatsapa izay tsapako. Fa maninona no maheno an'izany. Ary zany mahatonga lohalika tsika andohalika, dia hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny ahitantsika anjany lalam-pamonjena izany. Fa tsy fahamarinantsika na ny asa vitantsika na ny asa tsara izay nataontsika no natateraka an'izany rehetra izany. Dia zareo amin'izay dia saromeny anatin'ilay izy. Izay fahotana ray dia nitondra olona ao amin'ny fanamelohana. Fa rehefa niangona amin'izay ozy izy le fahotana. Zay le zavatra. Any Romaina 5:16 averiko kely le izy. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana. Fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana. Fa noho ny fahadisoana maro, noho ny fahadisoana maro, no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Navelan'Andriamanitra mihitsy iangona ny fahotana. Io fa misavovona, io fa misavovona. Tsisy intsony possibilité de rachat. Tsy afaka intsony ianao hoe andeha ohatr'izao ny vitako dia mbola afaka nao fanonerana rangahy. Anonotra amin'izay an'ilay zavatra vitako rehetrarehetra. Impossible. Misy tantara anankiray izay ao amin'ny fanoharana nomeny Jesosy. Misy lehilahy anankiray izy nanana trosy. Nanana trosy izy.
olona roa nananatrosa taminy. Dia izao mifanamarany ary rehefa tsy nanan-kaloha izy roa, ary rehefa tsy nanana ho aloha intsony, tsy manana kapasite anonerana. Raha mbola manana kapasite anonerana ianao dia onero. Fa zahay mijoro eto tsy nanana intsony, tsy vitana intsony ilay izy. Be loatra ilay trosa, misavovona loatra, ngeza loatra. Ohatra fako be an'Andriamanitra tsy mety voavatsony, tsy hita intsony izay anaovana azy, dorana mbola eo ihany eo. Alevina tsy mety, io ihany, vangongo eo. Ary ohatra izay mihitsy ilay izy. Manao hetsika anankiray ianao, fa hetsika 10 manetsina an'ilay lavaka anao, anao zany mba mandavaka. Miezaka manao ny tsara ianao. Anafenana an'ity ota be 10 taonina sy 20 kalesa. Lavaka lavahanao amin'io, lavaka amin'ny lapelina kely. Ohatra ny hoe ranomasina dia saony alainao ho avoakako ity, asoroko hiala eto ity. Afindrako eto ambonin'ny tany ity ranomasina ity dia saony andefasana azy. Dia ny eo miala fa le tonga le orana avy avy eo mameno be lavitra dia taksainy koa fa hotatsika. Tsy manan-kanonerana. Dia izy iza fanoharana menja Jesosy rehefa tsy manan-kaloha izy roa dia samy navotsiny daholo ilay izy. Tonga dia navotsitra tsotra izao. Voafafan'ny trosanao rehetra. Voafafan'ny trosanao rehetra. Tsy misy intsony. Tampotampoka eo. Matsiaro an'ilay fanoharana amin'ny Lukas 16 hoe nisy olona nanana ny tompon'ny trosa dia vary ataontsika hoe 10 daba ilay izy. Dia tonga dia tampotampoka eo, tsy niasa, tsy nanao nini, tonga dia hoe ataovy 10. Tsotra izao fotsiny. Dia takizay ihany koa fahasoavana menanao memem-pona ho anao izay matsapa fa miasa ao am-pona ao Andriamanitra. Androany teboka voalohany ao anatin'izao hafatra izao, tsy voahonitra ao ny fahotanao rehetra. Raha izay mieritreritra ny hanonitra azy. Fa ny olona manonitra dia mieboebo rehefa avy eo. Ianareo fa tonga ho azy moa zany. Nanao an'izao aho. Nanao an'izao aho. Ozy ilay fariseo rehefa mivavaka, Andriamanitra sodranao aho. Za mavita fanatitra. Za tsy mitsangajanga. Za tsy mangalatra. Za tsy mandainga. Za mavita mifady indroa isan-kerinandro. Za ohatran'izao. Ilay mieritreritra ny tenany fa manana anonerana. Manana anonerana. Za fivavahanareo zany a. Tokony any ambanivohitra be. Any ny torianareo. Any ny tokony atao. Fivavahanareo zany a. Any an'ilay jiolary iny ny tokony torianareo. Le mpanakana tobila reny toriana zany fa tsy izahay. Te hanavaka ny tenany izy izay zay moa maninona. Zay ara ohatran'izao. Zay tsy taranaka mpangalatra. Oziny Jesosy zay taranaka Abraham. Zay tsy andevo ninnininy zany. Koa ahoana ianao ny tonga aty aminay dia ilaza fa hanafaka anay. Dia tsy tonga tany amin'ny filazantsara. Androanao izay ako raha ianao mahatsapa an'izany zavatra izany, raha ianao anatin'ny fonao sy ny fanahinao, fa mbola ianao ilay mitady raso ety, mitady vidy, mitady hanonitra, tsy vitanao zany. Satria ny natioranao mpanota. Satria ny natioranao mamoaka ota foana. Mirasoete iray ianao, raha-pitso ianao mamoaka 10. Mirasoete iray indray ianao amin'ny talata, tsy tapitra akory ny talata mamoaka 20 ianao. Rasoete iray indray ianao larobia, mba natanjatanjaka ny volonté anao, ohatran'ilay rangany gadra, dia mba navita indray ianao anankitelo larobia, falifaly ery ianao larobia hariva, mba hanina fotsiny androany. Mba nafinaritra ny fiainana androany. Tafavoaka androany. Tsy ny teny ratsy androany. Tsy ny saina hafahafa androany. Navita namaky baiboly androany. Navita an'izao androany. Fa miditra indray lakamisy dia verina indray. Fa kobehan'Andriamanitra. Tsy mety afaka. Androany solution iray fotsiny meny tompo anao. Fahamarinana ray.
dia mahava ny natioranao rehetrarehetra. Fa raha mbola te hiasisty ianao ohatran'ilay tovolahy-mpanankarena, inona ny mbola tokony ho ataoko? Izy mitady fitaovana io. Mieritreritra izy fa Jesosy hivarotra amin'ny bulldozer, ahafahany mandavaka misimisy, mampirina an'ilay fahotana be. Zay ny tingarainy iny atao hoe Jesosy io hivitano me bulldozer hivitanako fa ianao manana an'izany. Tena ataon'i Jesosy lafo be mividy an'ilay bulldozer. Ay te hividy bulldozer ianao, $1 milliard ny vidiny raha hividy. Sasatsy jerena vola, tsy ampy maromaro, dia lasa nandeha tamin'ny mpahanginana sy tamin'ny alahelo. Tsy ampy tsinona ilay teo am-pelantanana. Androany iny asa-pahamarinan'i Jesosy inona fotsiny. Atao inona? Inona fotsiny. Mino a Jesosy fa manova ny foko ianao androany. Mino a Jesosy fa afaky ny ho lasa tsy meloka intsony aho androany. Za izay mijoro eto anaty ianao dia olona tsy meloka intsony. Raha maty eto amin'ity fitsanganako eto ity dia tsy meloka ny ahitan'Andriamanitra. Ny sarina mpirehetra anankiray izahay, nampihetsi-polona maro, ampitoriten izy dia dia ozy izy, merci mon Dieu. Dia nikolapsa izy, dia ninjera dia maty. Dia nijery an'ilay anina tonga dia izany ny fahafatesana tsara indrindra. Merci mon Dieu, dia maty izy eo ampitoriana teny. Fa izany sary sentiment n'olombelona fotsiny izany. Fa na merci mon Dieu raha tonga ary amin'ny anina fa ahoana inona ataoko aty. Ka ianao tsy nandray ilay asa-pamonjena an'ilay olona tokana nanao fahamarinana tokana ahafahanao miditra ka. Fa tsy ilay hoe ianao nitory teny dia maty teo ampitori-teny dia iny ny zava-dehibe. Tsika olombelona sensible be ny amin'izany. Rehefa maty ny olona dia jerena ny endrikany, sambatra tsara ve izy nody any. Raha vao mitsikitsiky tsara bebe, hitako fa efa nanandrana ny lanitra bebe ka. Tafity iny, hiteny amin'ny endriny hoe efa ny paradisy izy. Raha vao moditra be dadatoa, surtout avy mamomamo izy nidiran-doza tany, very iny keo. Ny endriny ao raha vindavinda be, tena hitanao hoe mbola nakafoka faraparany izy vao lasa. Dia very iny, tsia. Fahamarinany anankiray. Raisinao, inonao, atokisanao, manao transformation anatinao. Lasa olona marina ianao, dia lasa olona tsy meloka intsony ianao. Dia miova fiainanao dia lasa olona vaovao ianao. Olona vaovao ny ao anatinao ao. Dia amin'ny Romana 5 ihany izy manambara ny fitiavana, ny fanamasina ozy izy nentina ampidinana ny fitiavany ao anatintsika. Tena ndinga kely atao anaty tobila hoe ohatrany ahoana zany zavatra zany dia ilay fanamasina zany ilay réceptacle. Ilay fanamasina zany ilay ohatrany zavatra mandray, ohatrany hoe kopy, ohatrany hoe zinga, ohatrany hoe koveta be anankiray mipetraka ao anatin'ny olona ao. Dia arotsaka Andriamanitra ilay fitiavany. Tena dia mahafazan'Andriamanitra fitiavany ary zao tontolo zao. Jaona 3:16. Toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Tia ny fanomezana. Fa rehefa tsy misy réceptacle, grisa fotsiny daholo ilay fanomezana. Zany koa hoe fitiavan'Andriamanitra, raha tia Andriamanitra tokony tsy nalainy ny zanako, tsy manana réceptacle izy. Raha tia Andriamanitra dia tsy hita ve zao fahoriana manjomy malagasy zao, tsy manana réceptacle izy. Tsy manana an'ilay fitoerana izy, tsy manana an'ilay siny be izy. Fa ny olona manana siny narotsaka Andriamanitra ilay fitiavany tamin'ny alalan'ilay zanany latokana. Dia izay na dia sary manjoa, tena tia Andriamanitra. Na dia marary ary zanako, tsy hitako hatramin'izao ilay vahaolana. Tena henoko ny fitiavan'Andriamanitra. Mbola mihazona ny foko, mbola mahatonga mangetaheta, manana izy ao. Izany no fomba hitsapahanao an'ilay izy voaraiko ve fitiavan'i Kristy, manana ao, manana mpiazona ao. Osika tamin'ny alarobieriny hoe io fahasoavana io no mahatonga ny olona tsy verin-dalana mandrakizay.
ninona manjo azy na mikorotana ry sainy eo ny vavany mety teny hoe zany Jesosy zany ranga resake zany mampime fotsiny zany fa amin'ny herinandro izy tefa hibebaka fona Jesosy fa retirety fa misy ve zany Andriamanitra zany ary so dia mba tsisy ary zany efa veriny io rehefa avy eo satria manana izy eo anatiny dia mitentsika ao anatin'ilay tantara ozy izy le teny zany le 16-19 efa afakitsika teo ozy hoe fa tahaka ny fanaovana tahaka ny nanaovana ny maro ozy izy ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona ray no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray dia nydikan'io fanarahan'ny anankiray io dia fankatoavany anankiray le asara safady le asara io sika teo amin'ny azo fijaliana 4 ora raha be indrindra ny alavany nanomboka ino moa ny anaran'ity raha ohatra ka ataontsika kronolojia zany izy dia ohatrany hoe nanomboka lakamisy alina mandrapatonga zoma ariva zay zany le lalan'le izy nanomboka lakamisy ariva mandrapatonga zoma ariva avy nandray an'ilay fanasan'ny tompo dia lasa nandeha vavaka lakamisy ariva tolatolakandro fandraisana dia fandraisana fahatsiarovana le fandraisana dia lasa nandeha vavaka ny arivan'iny any tendrombohitro oliva dia niatrika an'ilay journée rehetrarehetra dia ilay fahamarinana anankiray zay vita dia amarinina amin'ny alalan'iny amin'izay reo olona rehetrarehetra zay eo amin'ny Kristy dia rehefa vita zay zavatra iny no amarinina amin'izay tsika dia hijanona treo ve ny fiainana tsy midranona treo amin'izay fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9 toko 9 zay tenenako teo 5:7 mitantara ny etapy rehetrarehetra Paoly mandrava ny sarisary rehetra izy satria ny jiosy ihany koa dia nietrrehetra hoe amarinina amin'ny lalàna izy ireo izy Paoly hoe lalàna ina ny amarinana tsisy olona amarinina amin'ny lalàna zany zay mieritreritra ny tena no amarinina amin'ny lalàna zany amin'ny fankatoavan-dalàna lavo ny ala tamin'ny fahasoavana tsy mila n'ilay fahasoavana intsony fefa ny lalàna indray ny anamarina ny tena dia ho avy izy eo anatrehan'Andriamanitra nohatra le zatovolahy sy le farisy eo hoe za tsy nanao an'izao dia za tsy nanao an'izao dia za nanome an'izao amin'ny mantra dia za nanampy an'izao dia za nanome an'izao amin'ny fiangonana dia za natateraka an'izao ny lalàna ozy izy Paoly nentina fotsiny ampiseho ny fahotana satria tsy misy fahotana raha tsy misy tsy raisina ota ny fahotana raha tsy misy ny lalàna ina dika zatra tsorana fotsiny raha ohatra zao ka misy plaky anankiray eto raha ohatra zao ka eto zao misy tomobila mijanona dia tsy azo lazaina ho mpandika lalàna ny tôbila izay mijanona eo raha tsy inona misy plaky eo hoe tsy azo hijanonana fa azo hijanonana eo mandrapijoro ny plaky milaza fa tsy azo hijanonana eo dia tahaka an'izay ihany koa ilay izy tamin'ny vanim-potoana tsy nisy plaky hoe fahotana ny fitsiritana dia tsy nokotiana zay ilay izy tsy nisaina ho ota manota ny olombelona zany fa tsy nisaina ho ota ilay fitsiritana fa rehefa mipotra amin'izay ilay mpanao hoe manomboka eto fahotana amin'izay mitsiritra vao mainka nandinika ny zanak'olombelona inona marina moa zany le atao hoe mitsiritra manomboka eto tsy azo atao tsy mangalabadin'olona taloha zany le izy libra mahazo manao daholo fa voaka amin'izay le izy dia rehefa mahazo manao daholo dia ny olombelona rehefa mahazo manao daholo dia tsisy manao izy zay tsika olombelona sy akoa ny anao azy zany fa asiana plaky amin'izay eo tsy azo atao tsony manomboka eo ohatrany rehefa nataoko fandiniana ohatrany tehanao amin'izay ohatrany mampitehanao le izy rehefa tamin'ilay izy azo atao daholo ohatrany tsy tena mahaliana be zao nohony hoe tsy azo atao tsony ohatrany intéressant ihany na mba andramana dia amin'ny maha tsy azo atao tsony azy dia rehefa andramana dia matsiro be manomboka izao zany ranabavy dia tenenao tokantranona hoe tsy azo atao tsony mihinana sosiety voatavo korzety atao anatin'ity trano ity zay mihinana an'izany dia mandohonitra fa milazanao mety hisy tsiritra ihany io atsaiko aloha atsaiko
Paoly omena tsiny raha ohatra ka anina fa tsy zahako raha tsy mandaitra le izy fa Paoly ny teny an'izany. Zay zany le fahotana. Dia ozy tsika tezantsika le izy amin'ny Romana 9 amin'izay rehefa voavonjy le olona. Faly be le olona voavonjy. Alleluia. Asa nataony anankiray zany mahavoavonjy. Dia mbola mitoy le izy ka. Falifaly be fotsiny zareo aloha. Ho ampiteteziko aminao zany Romains 5, 6, 7, 8 androany. Faly be le olona hoe izay. Afaka tsika izany. Dia izao koa fanambarany Paoly. Hoe le fahamarinana ray ony. Mahatonga antsika olo marina daholo. Alleluia. Amen zany. Dia izao ony. Ny fahamarinana sy ny fahasoavana ony tsy mitovy amin'ny fahotana. Fa arakaraka ny abiazan'ny ota ozy izy dia mitomby ihany koa le grasy le fahasoavana. Ngeza lavitra kokoa no le ota. Zany hoe zay mitranga eo dia levon'le fahotana, levon'le grasy daholo, levon'le fahasoavana daholo. Dia ozy izy tsy mahatakatra sy mbola ao ambany fahotana rehetrarehetra. Andao hitoy anota zany. Le zavatra andevina le ngeza be. Dia ozy izy Paoly hoe hitoy anota va isika hitombon'ny fahasoavana. Romana 9:1. Sanatria izany ataontsika zay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny indray. Ny proof fa nateraka indray amin'ny Kristy ianao. Dia tsy ity ota intsony ianao après no levon'i Jesosy fahotanao. Fa raha levona fahotanao dia faly be ianao. Ka tsy afa-ty amiko. Dia rehefa mamelimely kely ianao dia avoakanao verset. Rahalahy tsy avy amin'ny asa fa andraho isiry ary. Maso amin'io fa mandrimandry tsy avy amin'ny asa fa andraho isiry ary. Jerijery film Gentilly-sany ianao dia hanamary teny ny amin'ny zavatra izay ataonao sy ny amin'ny zavatra jerenao. Dia hiteny ianao hoe zaika vereny vakina rahalahy le baiboly Nareo hoe tsy mameno an'ilay toriteny, ameko anao mihitsy ny numéro an'ilay toriteny ahenonao azy. Ohatrany tsy mahazo resaka nareo. Tsy izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota. Rehefa voarainao fitiavan'i Kristy, rehefa voarainao ny asa-pahamarinana anankiray, dia lasa maty ny amin'ny ota ianao. Lasa ina ianao? Ina tika maty ny amin'ny ota? Tsy tia ota intsony. Tsy makamamy an'izany. Ohatra ny olona tsy mpisotro toaka na ampidinanao ary izy dia hohaniny le izy andre kaky eo. Zany ve ny zavatra hohaninareo? Magaga ny langazy malagasy. Malagasy tsy miteny an'ilay hoe misotro fa le mihinana. Tsy haiko hoe misy vetina inona zany ao anatin'ilay toaka hohanina fa io toaka io foana no hohanina maraina mandra-pariva. Dia rehefa tsy misotro toaka ianao, rehefa tsy mpakafy toaka ianao, dia misotro an'io ianao fa tsy mahalany draim-bava akory ary ianao fa izay tafiditra voakanao malaky. Satria sady mainy lelanao no mangidy ilay izy ny tsy haintsony hoe inona ny itiavana zany. Dia ohatrizay koa ny labiera, le roatra ny fotsiny ohatra ny plaisiran'ny olona mireny dia le ferahany. Le ferahany. Izy samy izy eo dia makafy izy dia mandrotsaka dia misotro. Dia ohatran'izay ny tena plaisiran'ilay olona. Dia tahak'izay ihany koa fahotana. Rehefa afaka ianao amin'ny Kristy dia lasa misy rikoriko-pahotana ao anatinao. Tsy teanao tena. Satria ianao lafo be fitiananako. Tsy zavatra mora simba, mora lo tahaka ny zavatra tsisy dikany amin'izao tontolo izao fitanana. Fa ny rahasoan'i Kristy. Dia tsy mila tenenina intsony ianao rahalahy ity fahotana. Dia tsy mila miady varotra intsony ianao iza kosa dia fahotana daholo ity rehetrarehetra ity. Fa henonao mihitsy hoe na tsy niteny ary ianao fahotana io dia tsy m'intéressé ahy io ka. Na tsy niteny ary ianao hoe aza atao io dia efa tsy nanao an'io raha teo aho ka. Izany hoe olo-baovao amin'ny Kristy. Voadio ny ao anatiko ao. Olona nateraka indray aho. Romana 9:9 maty ny amin'ny ota. Velona ho an'i Kristy. Dia mandeha ilay tantara. Dia ozy izy indray ao ampovoany. Hitoy anota va isika. Saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Tsia
lay lalàna miteny hoe aza manao an'izao dia niezaka ny tsy nanao Israely. Fa ny fahasoavana kosa rehefa voavidy ianao, voavidin'ny Kristy ianao, dia tsy te hanao an'ilay zavatra tsotr'izao fotsiny ianao. Ny ankizy rehefa melehibe, rehefa mbola zaza ny ankizy, dia ampitahorinao izy tsy hanao zavatra. Sa tsy izay? Ampitahorinao raha vao tsy mianatra dia velesiny dada. Ampitahorina an'izay ny ankizy, nefa dada tsy votsy ny eritreritry ny amely mihitsy amin'io fa le mamao mamorona fotsiny. Dia raha vao tsy mianatra tsara dia velesiny dada. Dia ampitahorina ohatr'izay koa izy. Raha vao tsy manao raharaha dia ohatran'izao. Dia ny sasany rehefa manomboka melehibe, raha vao taovy tsara tsy mahay mahandro sakafo, tsisy makavady. Dia misy karazana fampitahorana be dia be mifanisy ohatran'izay. Fa rehefa melehibe ny ankizy dia misy fahatongavan-tsaina ny anatiny any. Dia tsy mianatra intsony izy satria ianao mampitahotra azy. Dia toute façon fa fantany fenao tsy hanao ninina akory rehefa melehibe izy. Dia tsy mianatra intsony izy satria ianao mampitahotra azy. Fa mianatra izy satria fantany fahilainy ilay izy. Raha ohatra ka manao sakrifisy ny ray aman-dreny ny ainga avy tany ambanivohitra dia mandefa ny zanany aty Antananarivo. Na miainga avy eto Madagasikara dia mandefa ny zanany any Andafinirika. Dia tena mianatra ilay ankizy. Dia mandeha niaraka nanasa tôbila tamina ray aman-dreny izay dia mitantara eo izy. Ny zanany koa nalevako nianatra pilote fa vola rangaroa zalany izany. Mitantara vola lany izy efa 1,200,000,000. Mbola tsy vita ilay fianarana. 1,200,000,000. Izay vato izy hoe fa retraité tsy mba manana izay na trano hipetrahana ary fa mbola manofa trano hatramin'izao. Fa rehefa fantatry ilay ankizy kosa izay valeur na sakrifisy izay dia tsy manao fanahiniana intsony izy. Tsy manao kitotoy intsony izy. Tsy manao fatany intsony satria fatany valeur ny sakrifisy ataon'ny dada sy neny. Fa dada sy neny hatramin'izao mbola manofa trano. Hatramin'izao dada sy neny mbola miasa tany vao marainy dada. Mbola miezaka izy manao ny zavatra rehetrarehetra afahako tafita. Tena misy fakapanary izy dia namany mitaritarika azy ery sy ery. Tsy hanao izay hampalahelo any dada. Totrako ny olona amin'ny Kristy. Ny olona amin'ny Kristiany mahatsapany. Nasaribediny zavatra nataon'i Kristy ho azy. Ny hafa ho avy mipasoka zao. Tsy haiko mora mbola alefa ny télé-ny Jésus de Nazareth sy ny Passion du Christ. Fa zahay efa ela tsy mahita télé mantsy. Fa raha mbola alefa miara-mitomany mampatsiaro ilay tantara Virgine 10 ange miara-mitomany daholo Virgine 10 mijery an'iny. Fa vita i film iny. Sasavy leraka izy. Ianareo dia varina mijery eo. Dia valina eo iny tantara. Fa ny olona naterika indray mandray aza zavatra izany dia tsy hoe ilay tantara no maninona na ahoana fa ilay fiainany mihitsy nefa voava. Fa lasa tsy mitady izay hafalan'ny tenany intsony izy fa ho an'izay efa maty sady nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Ka tsy terena intsony ianao tsy hanota. Amen. Za tsy ampitahorina, za tsy ampitahorina afo be izany, za tsy ho any. Na voavoaka eto ary dia hanota dia tsy ho any aho. Tsy mety amin'ny olona izany fa izany fahamarinana izany. Fa lazaiko anao fa hivoaka eto tsy eritreritry ny hanota izany. Satria lafo loatra fitanan'i Kristy. Tsy mieritreritra ny hanao an'izany. Tsy mampiova ny tahako eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa tsy ao am-poko intsony izany zavatra. Tsy ao am-poko ny hanao ratsy satria novain'i Kristy. Mandeha évolution-tsika. Romains 5, 6, 7, 8 tsika izao. Amohita eo amin'izay izy dia izao lazainy. Izao amin'izay lazainy fa sokafy tsara ny sofinao. Koa dia pitrosa isika. Inona tsara hony? Pitrosa isika. Rehefa vita zany le etape izay tsisy nidiranao dia tsy mianona fotsiny ianao miala sasatra hoe efa tsisy hidirako ny rara. Misaotra Jesosy dia hira fotsiny ianao angonina daholo ny hira fisaorana rehetrarehetrako izay izaniko. Andriamanitra mitoetra ambony fideran'i Israely. Anao Israely.
ianao mpino, ianao zanak'Andriamanitra, ianao olo-masina ho an'i Kristy. Destination hafa ny destination anao, fa tsy destination ho an'i Israely, tahaka ny Israely. Ny Israely vahoaka an'Andriamanitra naturel, ara-nofo, tsy hita zay anaovana anazy izy, tsy azo tenenina hoe ndana torina anaran'i Jehovahandriamanitra reo tetezy zao tontolo zao. Tsy azo nomena an'izany mission zany izy, fa ny mission an'Israely dia ny hamoaka an'i Jesosy fotsiny ihany. Dia zay nampatonga le izy hoe bon, reto olona reto raha vao tsisitsisy atao dia manondrana, ka alao izy asaina midera. Dia angony daholo ny amponga tapaka sy valitory folo sy zay hitanareo rehetra afahana midera an'Andriamanitra, amin'izay nareo mba misy atao. Dia zay nareo afaka tena mba voatazona tsara atao anatin'ity sehatra madio ity. Fa zasy ianao tsy eo tahaka izany. Ny trosantsika tsy fiderana, tsy hirahira aleloia ho an'ny tompo mpanjaka tsy hito dia voalohany trosako. Tsy a. Ny trosantsika dia ny filazantsara. Inona tsara? Ny filazantsara. Tsisy ny dirako ny tantarany namonjena. Le zanak'adala hozy sika rehefa manao fanoharana dia tonga avany fotsiny hiarainy. Dia izy vao masiso avany tsy nampandona nesakambinina dia tafody le zanaka, maty fa velona indray, very vahita indray. Dia izy mbola nitantara be teo saika hanonitra. Azonao le fisainan'olombelona, hanonitra foana. Raha eo, efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatreo anao a. Efa nanao izay tsy mety a. Alao amin'izay ambana du WC manomboka sao. Mandra-patapitra eo fofonaiko. Ohatra mba havita azy zany ery. Alao amin'izay mba hiaina tahaka ny manomboka izy nefa fantatry ny rainy tsara fa tapabolana ny eo. Dia memeny tena ataony tokoa le izy. Dia tsy mba ho an-tsainao mihitsy ve hoe zanakao tsotro zao. Dia asainao manasa WC isan'andro. Dia ararotinao no amin'ny fahalemeny, lazainy fa izy indray victime ao anatin'ilay izy. Rehefa nody le zanak'adala dia nisitraka fotsiny izy. Ny zavatra tsara rehetra atao an-tranony rainy. Tsy manao ninina. Fa tonga dia io ny sakafo. Ositsika hoe tsy nikikika, karoty, tsy nanasy zavoli, tsy nanao na inona atao anatin'le tantara. Fa tonga dia io ny sakafo. Io ny jus. Dia itiny ohatran'izao. Dia asiana peratra ny tanana. Dia asiana akanjo. Dia mandehana mbola karakarain'ny mpanompo. Mpanompo amin'io mangarika. Fa tsisy rarahiny an'izany. Fa dadanay io dia izay tiany atao eo ataony. Fa ny mpanompo manao izay tokony ho atao rehetrarehetra. Dia nyarainy raisina tahaka amin'ny mpanjaka. Dia mihinana dia miprofity. Fa zaho tsy tapitra eo ny fiainana. Tsy mba mieritreritra ilay zanak'adala fo maraina hoe inandray no antsika androandry tata. Nahita ondry atatsy ohatra mbola mety io a. Atsatsika le omaly nandrahoana iny tsara fa androany atsatsika indray izy. Dia raha vakapitso le akoho, le bourbon izy atsy. Tsy azo atao ohatrany ny fiainana. Fa misy ny fety dia mitohy ny fiainana rehefa avy eo. Rehefa vita ny fety tsy nisy nidiranao ny fanasamblisy fikisana karoty. Fa rehefa vita ny fety azagaga kosa raha mba voahiraka. Fa tsy hoe vita ny fety dia raisina ny telekomandy. Tsotra be eo ambony kanapé eo. Mahazo vava tsy takatra ny saina eo. Efa sokerinao ny fahalemeny farany lalina indrindra ilay dadanao raha izay ny ataonao. Fakapana goavana be dia mbola ikomandy koa mba naovy kafe kely hafa ela vavako tsy nisotro an'ireny. Raha misy ambomofo ao, tsy hoe ambomofo le efa azo hitrohana alika, fa le mba tamin'ny mofo maraina iny. Le ambomofo tamin'ny maraina dia mba tondray dobera kely ahosotro aminy. Vita ny fety dia lasa manao rara. Satria misy trosa amin'izay. Ary ilay trosa tsy hoe vidin'ilay fanavotana anao, tsy hividianao izany iny. Fa manana trosantsika ny filazantsara. Inona trosantsika ny filazantsara? Ny famokarana amin'izay. Mampatonga antsika ihany koa fitaovana hampodiana ny hafa amin'izay.
Zany mahatonga any mbola mijoro eto androany manana trosa izahay. Izy ny tenin'Andriamanitra milaza aza misy avela tsy ho voaloha ny amin'ny trosanareo rehetra afa-tsy fifankatiavanareo ihany. Inona dika zany? Ny trosa-pifakatiavana dia tsy ho voaloha mandra-pahafaty. Ny trosany amin'ny filazantsara dia amin'ny teny frantsay redevable isika. Tsy hoe rehefa tsy mandoa trosa dia annulé le fahasoavana. Azonao le resaka. Sao dia mieritreritra hoe raha vao tsy mitovy filazantsara ve zany dia very. Raha vao tsy vavolombelon'i Kristy ve zany dia verina indray. Fa fako indray fa ianao kay tsy mamely akoriko. Nareo manararoatra fotsiny veko. Nareo tsy hanao ninina akory rehefa avy eo. Tsy izay le trosa. Fa le trosa dia zavatra raisiny, zavatra tsapa. Azonao? Raha ohatra ianao ka olona tonga saina tsara, normal tsara ao anatin'ny servoanao ao, dia tsy lany le sakafo dia mandrezatra ianao, dia mangataka télécommande sy kafe ozytsika teo. Olona tsy normal ianao. Raha zay ny ataonao. Dia raha pitsondray ianao tady ondry dia tadavinao aripaka daholo tena mba tsy omeko tsiny kosa le zokin'le zanakadaly. Raha tena aneno amin'izay izy hoe tena le omaly ananaiko fa nandresy lahatra le resaka anao iny. Fa zao verangany nampidianao. Tsy naloha tiana alao ateriko any io. Manolo tena mihitsy anatitra ny iverina any amin'izay nisy azy tany. Fa zao no nampodianao tao. Le trosa tsy vidy mpamonjena. Azonao? Tsy vidy mpamonjena. Fa mahatsiaro isika. Redevable. Manatrosa. Ozy ilay hira anankiray izay. Ino na reno avaliko ana. Dia rehefa manontany ianao inona ny avaliko ana, dia nivaly teny tsotra, aza tohizana tsony le hira. Nandana mamorokirana tsy fantatro. Fa vavolombelon'i Kristy ianao manomboka eo. Tanatra le olona le irana. Dia irana dia le olona nanaovana sakrifisy. Nanaovana sakrifisy le zaza irana mianatra. Dia matsiaro amin'izay le zaza redevable rehefa avy eo. Niaritra ny mafy rehetrarehetra ny dadako. Dia tsy normal ve raha mba tokony hiay azy ao anatin'izao fahanteran'izao. Sa ahoana ozy nareo? Fa olona maty eritreritra. Raha ho avy eo anatrehan'ny dadany izany nge tsy nangataka nininy. Nareo ny tianao. Tena na ianao spectateur ary lotika fonao mahita an'izany. Tena ngamba ianao raha tsy hamely nareo aloha za hamely, za tia. Le olona amin'io tsintsinonao akory. Fa fantatrao fotsiny le tantara hitanao le dadany sy ny fiafiany rehetrarehetra dia verina avany le zanany avy nianatra tafita somatsara. Dia tonga eo dia hoe nareo nge tia andefa ahoana. Dia ianao malala le tantara rehetrarehetra tao aoriana fa milaza anao te hamely be io tananao io. Te hamono mafy mihitsy io tananao io hoe tena alao ataoko marina, alao ataoko. Ianao ohatrany tsara fanahy loatra fa alao naovako azy. Fa ny olona normal. Raha normal raha zay ka maika moa fa olom-bovidy. Maika moa fa olona nahatsapa sy naharay. Tonga dia mahatsiaro hoe redevable. Ary ny trosa izay alohako dia ny fanekeko vavolombelon'i Kristy amin'ny fitondran-tenako, amin'ny zavatra ataoko, amin'ny zavatra toriko. Manaiky ahy hitondra ny azo fijaliana. Manaiky ahy hiaritra. Manaiky ahy hiaritra vavan'olona. Manaiky ahy hiaritra siosio. Manaiky ahy hiaritra fanaratsiana. Ray minitra sisa dia ho farana tsika ty afatra ty. Fa zao tonikely ty zavatra ty. Tonikely ty zavatra ty amarana tsika izy. Tsika dia menatra amin'olombelona izay tsy naninona tsika akory. Tsy manana point de vue. Ny vehivavy tena manana an'izao sary zao mihitsy hoe miakanjo izy zany ao an-trano ao dia miasa be. Marina fa vavanareo miteny eo, non, c'est pour moi, je fais ça pour moi.
anahy ny anaovako an'izao mba mahafinaritra anahy le mba manana fa raha tsisy mijery nareo manao an'io tena laza nareo tsy manao an'io zany nareo fa le fijery le any ivelany mihitsy matanjaka be le olona tsinitsinina tsika anao moa fomba fiteny malagasy sady tsinina tsy volovolo moa sa ino moa sady tsy taovany tsy volovolo fa matanjaka be le impression any anaty any tsy haiko hoe le fampianarana sa le fitezana so lazay mety le ray aman-dreny anao an'izany so lazay ny olona fahadala ko maninona raha lazay ny olona fahadala fa inona anao iny olona iny nga iny mamelona anao nga iny manasoa anao nga iny mampiditra vary eo ambavanao ny raharahinao inona zay adala teny eny ny vavany any fa reny no misy impression reny misy impact be any anatsika dia tsy satsika mijoro vavolombelon'i Kristy tsy satsika mijoro izy ampamonjy anao tsy satsika mijery hoe misy hira anankiray zay ina ny antony mampifalifaly anao dia ozy izy ilay hira mamaly any hoe izao ny amaliko izay raha tianao fantatra mpanota taloza izy fanovain Jesosy fa rehefa tsika ny anontaniana hoe inona mampasambatra anao ko inona moa ny antony ampalahelovany fiainana fohy ity ve dia olanina miala helo nefa zany nge opportunité ho filazantsara mba mijoro amin'izay manomboka androany amin'ilay olona tsy fantatra io sy ilay olona izay fanerasera tsy mampiditra vary any ambavanao io zay mihitsy ampidinao anaty sainao manomboka anao nga io mampiditra vary any ambava dia teneny izy misy Jesosy velona ato afaka mizesta mihitsy notany ito raha vehivavy aza atao an'izay hoe lehilahy miresaka aminao manjary mijery zavatra hafa izy fa vehivavy samy vehivavy zany ato rahalahy samy rahalahy ato hitanao ito misy Jesosy velona ato ary Jesosy io dia izao ny ambariny sotra masina io no mitondra ny enta mafesatra isan'andro fa gaga izao tontolo izao izy ty olona ty ahoana ny asahiny ty miteny ohatr'izany tsisy raharahin'ny olona io tsinona an'izay izy ianao sy maninona ianao fa le mpamonjy azy redevable amin'ny mpamonjy azy izy izay fotsiny any miasa ao anatiny koa dia mpitrosa isika mpitrosa ianao fofonjy ianao mpitrosa ianao arabaina fa mpitrosa ianao zay zany misy vaovao mafaly ho anao ina vaovao mafaly vofonjy ianao dia misy vaovao tsy dia mafaly ihany koa ina vaovao tsy dia mafaly mpitrosa ianao ary mandra-pahoviana ianao mpitrosa mandra-piala anao eto amboniny tany rehefa avy nitory filazantsara tamin'olona 20 dia mbola mpitrosa foana ny anarana na vita 200 na mbola mpitrosa ihany arivo mbola velonaina mbola mpitrosa ihany efa eo farafara ny hopitaly mbola manana afatra ho anao apastera mpitrosa ianao tsisy fampaherezana izy fa raha tena pastera mahazo an'izany mahery eo amin'ny fandrinany hopitaly eo ny pastera mantsy hafahafa ny formany zavatra ao anatin'io saina io hafahafa be mihitsy ny mihodina fa mahazo an'izay teny zay fa mety tonga dia tafatsangana eo ambony fandrina mihitsy Jesosy io sotranao ny amin'ity mpanomponao zay tonga ety laza hoe mpitrosaka dia esoriko ity se Roma ity fa ndeha andony trosako aho fa mbola tsy voalohako kaiky an'le izy mpitrosa isika zay voafonjy fa tsy olona velona arak'ilay lazaiko anao teo be dia be ny olona tena tsy haiko aloha hoe mbola tsy tonga ve vanim-potoana famoazan'ny tompo fa be dia be ny mbola maty eritreritra efa voky tsara avininina ganagana ritra dia mandray telekomanda mitady kafe sy dite dia fa mindrapon'ny tompo any fa raha zany teo amin'ny toerany tsy niantso anao mihitsy fa velako any azenisy anao tany ianao tena marina velako any ianao fa famindrapon'Andriamanitra ny mbola matoy izao atsika dia andao isika nolotra ny tenantsika tsy atery zany tsy atery ao amin'ny Korintiana indray misy an'iny zavatra iny Korintiana 1:7 afaka amin'ny olona rehetra hozy Paoly fa mbola tolotro indray ny tenako ho mpanompon'ny olona rehetra mbola andoha trosa indray dia ny trosa tsy isy faly mandoa azy
fa ny olom-bovony tsy faly mandony trosana. Na vita ray sosotra Jesosy fa mba nisy trosa kely voalohany rany. Rapitso indray sa mbola andora rapitso a. To kely indray rapitso. Raha ny zava-bitanao tsisy ninina azoko atao anarenana azy. Fa ty trosa keliko mba azoko atao ity. Dia tiano ataoko. Dia rehefa miry ianao an'izay izay inona no avaliko anao ny soa vitanao. Dia fantatrao inona ny ilain'ny Tompo. Amen. Fatsangantsika hivavaka ankehitriny. Iresaka aminy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao. Dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany. Ny talata amin'ny 12 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety. Trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.